tahitsy ber izy moa da tsy atolotra tsony fa 3 mai zao tsika andriamato tahitsy 4 andro ny fahafahany tsika mpanao gazety ahoana no tena fipetraka nandritra n'izay fotoana elabe zay imbetsaky tsika makalaza ny andro ny fahatelo ny volana mai ireo lohevitra nameny UNESCO ve totosa avo araky maizy azy eo amin'ny mahafaka ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara sahoana za tsy jery ny any ivelany zaho mino farakaraka ny andefasany UNESCO an'ireny lohevitra ireny mba hampivelatra ny asa fanaovan-gazety sy ahafaha amin'ny mpanao gazety mivelatra ihany koa amin'ny fikarohana ny vaovao zay tiany hampitaina amin'ny mpamaky azy mpiaino azy ary mijery azy toa vao maika mihidy izy eo anivony fitondraam-panjakana ka noho izany io mbola ady betsaka fankalazana atao ihany mba homariky ny faniriana fa tsy dia hitako loatra fa ny zavatra takina fotsiny amintsika samy mpanao gazety matotsy tanteraka io dia tsisy firaisankina amin'ny mpanao gazety eto Madagasikara izay firaisankina zay no mitondra atsika ho masy mandidy eo anatrehana firenena anankiray zay indrindra mantsy efa be dia be misy le tanora anao an'ity asa masiny ity ato amin'ny Saint-Michel zao dia misy toerana fanofanana inona zao mba hoe tsy hoe sanatria mamemoraly vena mba sosokevitra amenao ametsika zokiolona amin'ity asa masiny ity eto dia ray aman-dreny ny mpianatra miteny engany satria toerana masina misy fanofanana an'ireo tanora iritsaka ho hiasa ao amin'ny asa fanaovan-gazety dia engany ry zareo atsapa fa ny asa fanaovan-gazety dia asa masina satria fampitana vaovao sy fanomezam-vaovao makany amin'ny vahoaka no sady mitaiza amin'ny vahoaka ka noho izany izaho matoky fa ireo tanora reo ato ampitranomasina dia handray an'izay hoe mahasa masina ny zavatra iomanany zareo ato misaotra indrindra tokoka ahono tsitsatsitra tsara tsika amintsika mba nakay zao dany be dany be dia mampalahelo fa tsy salama ary efa 3 volana mahery izay tsy tonga mivory satria didina kataraka izy dia efa tsy afaka mandeha tsony indrindra dia amin'ny 5e étage misy mifampisehoana sy ny zavatra atao tsy afaka miakatra isikany etsy fa dia eo ihany fa na dia izany azy dia mitrotro ambavy anyty fankalazana ny fahatelo ny volana mai ity izy araky ny afatra nampisotra sotra indrindra tompo